Serge et Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Nivoaka omaly ireo minisitra mandrafitra ny governemanta raha nipopoaka ny filazana ny fomba sy ny dingana ny safidianana azy ireo. Minisitra efa teo ny Antsasamanila ary Vaovao eo amin'ny sehatra politika ny ambony. Governemanta hiaro ny sezan'ny filoha ary anao ny fomba rehetra azona ny maro anisa eny anivony any teny mera-pirenena. Io governemanta najoro io raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sy mpandinika fiaina amin'ny pirenena. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny tsina ny fietram-bidy farany ambany amin'ny fanondranana ny vokatra renaka ibony tany misehatra eo anivon'ny FOM. Tanjona ny afahana mivarotra ny vokatra araka ny tokony ho izy indrindra eo amin'ny sehatra iraisa amin'ny pirenena. Tsy nankalaza ny andro nasionaly ho an'ny kabary ny ministera ny kolotsaina tamin'ity taona ity. Nanatsiaro ho adino azy ireo mpikambana, nanamarika ny andro izy ireo hanomezan-danja ny kabary amin'ny maha-kolotsaina zava-dehibe azy amin'ny soatoavina malagasy. Tsy niditra firiny avôlonareo ilay rivodoza be lalina nakasika ity nosy ity nanomboka ho maly alahady. Raha tany amin'ny ilany avaratra no nidirany namakivaky morotsiraka avaratra sy atsinanana mialohan'ny voany an'lareo be lalina nitolakandro teo ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tomboky lasy tombovavy no hitsidiany indray nitokatranao amin'ny ality tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Atena ny araba ary manasana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Matoa andatsoratra nondeha anokafatsika ny fampalalam-baovao amin'ny ality. Ny vomaly ireo minisitra mandrafitra ny governemanta raha nipopoaka ny filazana ny fomba sy ny masotsivana samihafa ny safidianana azy ireo. Maro ny dingana voalaza fa natao, maro ihany koa ny masotsivana samihafa napetraka tao anatin'izay rehefa voaka ankila ny mpikambana mandrafitra ny governemanta ny Antsasamanila niverina ary ny ambony Vaovao eo amin'izay sehatra politika izay. Matoa andatsoratra. Misy 7 ny mpikambana mandrafitra ny governemanta tariny tsy Kristian. Ny andro olom-baovao ny maro manoloana ny fanambarana ny sesesy teo am-piandrasana izay ho firafitry ny mpikambana. Taoriny fanendreny indray ny Prime Ministre tsy Kristian izay naverina hitantana tendrolo nisongadina tamin'ny filoha Andry Rajoelina. Tsy mankasitraka loatra ny fanovana sy mitaky minisitra mahavita miatrika ny fanamby takiny Madagasikara. Tsy tazana tokoa ny fanovana raha nitranga omaly rehefa natolotra ireo minisitra misy 720. 410 efa minisitra teo ihany. Ny ankabeazan'ireo mpikambana efa tao hatramin'izay niaraka tamin'ny Prime Ministre tsy Kristian nanomboka ny taona 2012. Ny fanambarana ny sesesy anefa toa nilaza fa zava-baovao tanteraka no hitranga. Narenty ho fantatry ny vahoaka fa mamaivay ny sivana. Maro ny dingana isedran'ireo minisitra mialohany isafidianana azy. Tsy riana amin'ny antsipiriny ny taratasy-pahaizana, isy ny adina goavana, hidinika amin'ny manam-pahaizana manokana, karazana pakady hijerena ny fahaiza-mitarika. Eo ihany koa ny hoe tsy andairana tsindry sy kolokolo sy ny maro hafa tsy voatanisa. Tsy araka izany anefa no nitranga. Ny Antsasamanila no mpikambana manontolo no efa teo. Tsy nahita pahombiazana anefa ireo departemanta ministerialy notantaniny teo aloha raha atao indray anjery. Ny ministera misahana ny fitantanam-bola namiratra tamin'ny fanatevenana ny trosan'ny Madagasikara. Ny departemanta ny fahasalamana tavaverina tamin'ny toerany nateo ritranga maro toy ny tsy fisitrana fitsaboana ho an'ny rehetra, ny fisian'ny sarany eny amin'ireny hopitalim-panjakana sy toeram-pitsaboana maro samihafa. Ny fomba fandraisana andraikitra nanoloana ireny trangana arety mifindra sy arety mifindra amin'izao. Ny fanerenana mivantana na ankolaka ireo mpiasa-panjakana mpisehatra amin'ny fahasalamana, dokotera sy infirmiera maro samihafa hampandaniana ny kandida-panjakana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny teo misehatra ny fanabeazana any amin'ny fiarahamonim-pirenena sisany maro no mitaraina manoloana ny aratsy sy ny fitotonga ny kalitaon'ny fanabeazana. Tsy nitsatra niakatra ny olona tsy mahay mamaky teny sy nanoratra, teo ihany koa ireo ankizy mialan-daharana. Tsy anangamba no lahara-pamehana fa tany amin'ny fandokoana volomboasary ny sehatra ny fanabeazana. Ny ministeran'ny varotro io iarahan'ny rehetra miaina io ny fidangan'ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tonga hatramin'ny fikasana anadio sy varotra varololo sasany noho izay fidangany vidim-bary izay. Io mampiteny ny moni io ihany koa ny sehatry ny lavanilina raha tsy tanisa afatsy ireo.
Ny ministerany Atitany nampiemotra ny demokrasia teto Madagasikara tamin'ny famoahany ilay noty nandrara ny famorim-bahoaka, ny famelana ny rakoto amory-vahoaka nefa honorarana ny sasany. Nanery tamin'ny fomba maro samihafa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry manerana ny nosy mba entina hampandaniana ny lokom-boasary, ny fanavakavahana tamin'ireo fanomezana omena ireo olom-boafidy sy olom-boatendry samihafa. Ny ministeran'ny rano tsy niany Tsimitsony amin'izao fotoana no mijaly fa manerana ny nosy amin'izay rano izay. Maro nefa ny volana ampiasaina, asa natao nolazaina fa amehana na urgence ka tsy nampandalovina ireo antanatohatra maro samihafa fa avy hatrany tena moana vola. Nefa izao arahan'ny rehetra mahita izao ary mampikaikaika ny rehetra. Ny fijaliana rano na io antanan-dehibe na ambanivohitra miaro tory miambina ireny bidon jaune ireny ny rehetra. Ny ministeran'ny fitsarana niseho ny endrika kolokolo fitanilana maro samihafa nataon'ireo rafi-pitsarana isana ambaratongany raha tsy hijery afa-tsy ny tato anatiny enim-bolana farany nefa dio voatazony ihany. Tranga izay nanamafy ny aiasa ny fanambarana ireo mpanao politika sy hery-velona samihafa teto amin'ny firenena fa natao fitaovana iarovana ny mpitondra ity ministera ity. Ny akamaroan'ireo minisitra efa tazana hatramin'ny taona 2024 na nodidina ny filoha Andry Rajoelina sy ny praiminisitra Christian hatrany. Voalaza nefa fa olona efa jato mahery no nikasa sy nandefa antota taratasy tamin'izay toerany ministra izay. 10 andro no nandiniana izany tsirairay. Ny andro ny rehetra fa ifanaraka amin'ilay fomba voalaza fa hitranga, tsy izay anefa no niseho fa endrika kinamanamana hatrany no nitranga rehefa nitotosaina ny fanendrena. Andrasana ny fanatanterana ny fepetra raha toa tsy ahita-pahombiazana ireo ministra araka ny fanao mafisina. Nanao fianianana tsirairay ireo ministra ireo fa anaja ny fahitsiana, tsy hanao kolikoly ary ametra-pelana rehefa tsy mahomby na tsy mahefa ny andraikiny. Tsy fahita maneran-tany raha teo izany ministra manao fianianana izany saingy hita eto Madagasikara. Hitazona ny teniny ve ny filoha sy ireo ministra. Nandritra ny tao-piasana voalohany teo dia efa novetivetesiny ny filoha fa hosoloana ireo tsy ahitambokany. Nisy ny fanovana isaky ny enim-bolana, nisy ny nisolo, nisy ny voatazona. Ary tao ireo nesorina rehefa hita tamin'ny haino manjery sy tambazotra tserasera fa voasaringotra amina rara maloto sy rara kolikoly. Tsy nitolo-zotra-pahombiazana na tsy araka izany no tsapa fa antony hitazomana na tsy ireo ministra ireo fa antony ara-politika. Contrat-programme sy obligation de résultat no filazan'ny filoha teo aloha. Fanjoina isaky ny enim-bolana na heritaona. Ny vokatra nefa io arahan'ny rehetra mahita io fa latsaka ankaterena ny malagasy. Nefa ireo olona efa teo no hitan'ny filoha sy ny praiminisitra Christian fa mbola hitantany indray ireo departemanta ministerialy ireo. Araka ny fomba fijerin'ny mpanara-baovao araka izany no eo ihany ny eo ary mafimafy kokoa no hitranga amin'ity taona ity. Fa tsy araka ny lokaloka sy ny fampanantenaina izay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny nandritra ny fampilezan-kevitra. Raha ny firafitry ny gouvernemanta amin'ny fotoan'izao ny mpanao politika sy ny mpamakafaka raharaham-pirenena tamin'ity androan'ity. Gouvernemanta hiaro ny sezan'ny filoha ary hanao ny fomba rehetra azona ny maro anisa eny anivo ny anteny mera-pirenena io gouvernemanta najoro io. Raha ny faneho-kevitra hatrany onona saina. Ny tota ihany no avadibadika hoy ny eo anivon'ny antoko tsara tafina manoloana ity fivoahany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ity. Misy ny olom-baovao fa ny ankabeazany olona efa fantatra ny asa vitany sy ny vokatra azo nandritra ny 5 taona. Mirakla no antenaina raha ny firafitry ny gouvernemanta, kely ny finoana, ny isiny ny fampandrosoana. Dia niova firy le olo, ankamaroan'le olo mbola tsy niova donc asa isy méthode vaovao ve geste de inoako loatra. Efa iova ve ngana amin'ny commerce ny resaka lavany na ny resaka letchi. Za tsy dia nihino amin'izay loatra tsisy nitendreny na dia raiky. Ireny zalahy nivadika namadika palito reny dia nanao ipara. Tsisy voatendry nefa dia tena nanao mafy dia mafy misy, nanao tamin'ny alabato mafy dia mafy, ho lasa ministra. Maro nanao an'izany tany amin'ny faritany rehetrarehetra tany, nanao an'io alabato io. Nefa tsy lasa misy nivadika hoe ivadika aty dia mba azo plasy. Raha ny resaka koa moa izy momba ny secrétaire d'État, dia eo indray dia ho hitantsika leo moa le fomba fiasan'ny secrétaire d'État satria secrétaire d'État à la présidence daholo le izy. Fa tsy hoe secrétaire d'État au premier ministre de tutelle. Dia ho any zany resaka hoe ohatra zao hoe lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté nge ny croissance natao BDD matazaka tsara ny croissance dia rechoise ny pauvreté. Fa tsy dia hoe tsy misy action manokana atao aminazy ankoatra ny fizarana zavatra. Asa ny fizarana ohatran'izay zany hoe éclairage. Nanamafiny teo anivon'ny antoko tsara tafina fa tsy nandefa ary tsy misy olona mandrafitra io gouvernemanta io avy amin'izy ireo. Gouvernemanta izay anao izay antokoana volomboasary ny Madagasikara ary azakazaka anao ny fifidianana solom-bafam-bahoaka mialohan'ny any ben'ny tanàna raha ny faneho-kevitra hatrany.
manamafy izany ny antoko fiombonana ary milaza fa gouvernemanta anao izay azahoany ny antoko volomboasary ny maronis mandritra ny fifidianana solombavim-bahoaka sy bentanàna io na rafitra io satria azadino eo anivon'ny assemblée nationale dia efa fragilisé raha zay no azo ilazana azy ny plateforme IRD sy ny antoko TGV miamihena ohatra ny fehinantitra ny député zany misalotra ny anarana IRD dikan'izay zany satria lay filohantsika mieritreritra hoe izy stratège hitatsika fa sahirana izy amin'ny resaka reconnaissance misy olombavao ao dikan'izay zany ireo olovaovao reo mety tsy fantatsika manana influence zany any amin'ny faritra zay niaviny eo zay taoko hoe olona efa teo anivony zany gouvernemanta zany fa hitatsika fa nanana influence ihany koa zany any amin'ny district maro samihafa zany zay fiaviny zany de dikan'izay zany nisy olombavambahoaka lany maro anisa zany zay eretseretiny zareo eo anivon'izay assemblée nationale zay no ametraka ny plan sy ny stratégie rehetrarehetra zany makany amin'ny communal ho apetraka amin'izay zany ny amin'ny alalan'ny fifidianana ny lehibe ny faritra sy ny mpanolotra imparitra zany amin'ty mandany faharoty zay ny kajikajiny dikan'izay zany tsy afaka mametraka n'lay lehibe ny faritra zay tiano apetraka izy raha tsy manana be ny tanàna be deaibe koa zany any amin'ny commune maro samihafa satria amin'ny alalan'ny grands électeurs no ametrahana an'izay lehibe ny faritra sy ny mpanolotra imparitra zay maro ireo solombavambahoaka teo anivon'ny IRD no efa nivadika nanohana kandida hafa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tao ihany koa no nirotsaka ho kandida mihitsy ka antony ametrahany filoham-pirenena sy ireo mpiaradia aminy ho laharam-pamehana izay famerenana ny maro anisa eny amin'ny lapany tsimbazaza izay hoyatra ny fanazavana anomana fifidianana dikan'izay iady rery aloha ny malagasy amin'ny andavanandrony hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena tsy de misy natao hoe miova ary ny eo ihany ny eo dia isika ihany mandrefy ny zavatra misy nanomboka tamin'ny 2018 jusqu'à 2023 de zao ndray tsika hidra 2023 24 jusqu'à ovina zany fo isy fiovana ty fireneny ty satria tafalatsaka ao anatina atao hoe fasarana navoaka malagasy am'izao raha mahitsika dia reo ministre reo de tsisy niova ary ny atao hoe avokavoky ny département na vavony fiadonany ao anatin'ny fampandrosoana Madagasikara raha ministériel zany dia anisany atao hoe tsy miova ary tazomina nao le mampinamanamana sy ny ao natao hoe retsokombakomba angamba nilazaka ao ny ministère ny intérieur olona efa nanana scandale be teto amin'ity fireneny ity fa de naverina ihany ao koa natao hoe ministère zay atao hoe maro reo tazomina ao misy olona ministre teo aloha de mametra-panontaniana mivahoaka malagasy ary ny tena koa ary de anisany koa mametraka hoe inona ny tazomana anazy hoe inona loatra nefa nitatsika ireny fa nitokantranony raha tsy voalaminy de isika mandinika an'izany zavatra any ary scandale etseroa mefara amin'ny famoahana basy mefara amin'ny famonoana mefara amin'ny any amin'ny resa atao hoe fitoriana aizahoaizany no ty firenentsika hoentina makaizy ty firenentsika ty ka eto de gaga raha ohatra hoe misokatra de misokatra aiza le olona 10 olona nametraka dossier teo nefa de ny eo ihany ny eo eny anazy moa iny fa raha fahitako anazy de tsisy fiovana ny gouvernement tarian'ny Saint Christin fa de ny eo ihany eo ka eto de mampahery amin'ny vahoaka malagasy ankoatra ireo manoloana ny tsy fahalanina tamina vahoaka maro anisa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo isany nojeren'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena ihany koa ny ambana avy amin'ireo antoko-panohitra fa namafisana sy fiarovana seza ihany koa io gouvernement io zavatra natsikaiky fotsiny tamin'ny fanandrena ny mpikambana gouvernemanta vaovao zay dia nisy le fenianana zay natao fa mampametra-panontaniana ho anay antoko politika fiombonana dia maninona ny prime ministre tsy nanao fianianana fa ilay ministre nanao fianianana ary ny filoko moa zany teny izy hoe zao izy manao fianianana fa ny ministre koa zany de tokony nanao fianianana raha ohatra zany jerena dia higérer an'lay ataoko hoe crise zay ataoko hoe mety hananotanina amin'ny telo volana voalohany taona 2024 ty satria azadino fa ao anatin'ny saison cyclonique atsika zao mety hampiakatra ny vidin-javatra eny an-tsena eo ihany koa mety hanapotika ny lalany sy ny tetezana
maro eto Madagasikara zay tsy iritsika koa zay fa zay ny zavatra voadranahary mety andalo amty firenetsika ty ahoana zany fomba hafana ireo gouvernement reo migerer zay zavatra zay zany etsy andaniny dia anatin'ny période de soudure tsika zao zany hoe maitso ahatra dikan'izay hisy inflation mavaivay zany ka ilaina ny fanoloana andreo ataoko hoe ministère de souveraineté indrindra amin'ny resaka tsy fandrimpahalemana ty zany afahana migerer an'ilay mety ho tension sociale zany hisy eto amin'ny firenena manoloana ny fidangany zavatra rehetrarehetra zany indrindra ny zavatra zany hitatsika fa ny CTU de fa mananotanina ny fiakarany sarandalana amin'izao fotoana zao zay mety mahabe resaka ny olona zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Ampitin-dresaka ny filoana nomboka ny volana desambra tony hoe hitodika amin'ny sosialim-bahoaka hitsangan'io ny gouvernemanta ary miandry izay hevitra izay sosialim-bahoaka izay sy ny vokatra azo tsapahitanana ny rehetra taoriany reny tosika samihafa sy hijiry no zaraina ireny. Ao anatin'izay tontolo ny politika izay trano fa ezahantsika hoentina ihany eto ihany koa ny faneho-kevitry ny avy any amin'ny faritra mahakasika izay firafitry ny gouvernemanta izay. Ny hoe ihany hoe ho ny mpamakafaka raha-pirenena atao fianaratsoa momby ity gouvernemanta vaovao ity karazana fisaorana noho ny fividianana azy vita sy ho fiarahana miaraka ny hoavy indray zany raha ny fahitan'izy ireo ny firafitry ny gouvernemanta izay nampahafantarina omaly aingorakotondrina Kolo fianaratsoa. Nitsangana iny ny gouvernemanta vaovao izay mba noeritreretina fa hitondrany avao indray eo amin'ny raram-pirenena. Efa napoizana satria matonanao tsy omeloa ny olona nanatitra CV dia ny andrandra fa hoe tena olom-baovao no ekipa ho atsangana zany gouvernemanta tsy kristiana zany. Efa napoizana ho zay satria ny atsasa manila an'ireo ministra ao anatin'ny gouvernemanta dia mbola ireo teo aloha ihany ny tafaverina ary azo mariana za hoe nahavoatazona ny toerana ho azy ireo ministra nalaza tamina skandale tao ny ministra nahay namadika ny volamena ao Bolongamby tao ny ministra nanana ny fitondran-tena ratsy nefa dia tsy tohitohina ao anatin'izany tao ny ministra izay nisahana ny resaka hoe famatsina mbola nisy tompona andraikitra ambony asa-panjakana ambony nampidirina ponja noho ny resaka vary masiso mosa vary loha kanefa ny ministra ataoko hoe tena niantoka an'izany dia navoatazona soa tsara. Misy ihany nefa ny tsy ampoizina izay matramendram-panontaniana ihany hoe misy antony manokana ve? Tsy zavatra azo andrandraina amin'io fitondrana tsay kristian io satria io no atao fitondrana cavalier seul mandeha manokana zany. Fatatsika nefa fa na fiarahamonim-pirenena na fiarahamony raisam-pirenena dia samy manao antsoantso daholo ny isian'ny fifanatona sy fampiresahana eto ka ny vokatry ny tsy firarahina n'izay antsoantso ny fiarahamony raisam-pirenena fiarahamonim-pirenena izay hoe ahafahany mitondra irery an'ity firenena ity dia izay no amarana amin'izao faneho-kevitra zao androany hoe tsy misy mahatondra irery any Madagasikara izany. Ny asa vita ny fampitsarana tsy hoe vaovao akory ireto mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireto fa saika efa hita sy nanana ny andraikiny avokoa ateo amin'ny sehatra izay nisy azy ka dia andrasana arak'izany ny fampandrosoana izay hoentin'izy ireo. Mampiteny moana ny vidanga ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tao anatin'izay 5 taona voalohan'izay. Tsy niova firy ankilany ministra teo anatrehan'izany ary onto tamin'ny rarava ary simba sy varilo io inona ny masitsifana napetraka tamin'ny fanendrena ireo hoy ny fanontaniany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa atao Toamasina manoloana an'izay fanendrena n'ireo mpikamba ny gouvernemanta samy hafa ireo zay tsy adino ihany koa ny fanalana fanadinana tao anaty labozia izay tokony tsy hiverina intsony indao izay no arahantsika ao anatin'ity fanampifanazavana manaraka ity. Ny zavatra azo resahana aloha zany dia raha mijery an'ireny vidim-bary midangana be ny fiainana andavanandro ny PPN ny menaka sy ny sisa izay tena mampivongivina amin'izao fotoana zany ny vidina lavanilina tena tsy rariny betsaka zany ny zavatra tsy rariny tena mila tsy azo averina tsony zany ny zavatra ohatran'ireny. Zay zany mba angatanay avy ato amin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa hoentinay erovana an'ireo mpanjifa be dia be izay tena anaty
kizo tanteraka amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny zavatra iainantsika amin'izao ny vidim-bary efa midangana be, niarana lalitsika tao anatin'ity fitantanana voahaingana teo hoe nisy vary simba be dia be izay tena mitaonina mihitsy ny vary simba, nefa raha nahatadiditsika nisy ny filazana fa iakatra ny vidim-bary, sasatra ny vary. Samy nahita angamba antsika tamin'ny fitantanana teo aloha hoe nijaly ny mpianatra nanao fanadinana, nisy lesoka angezabe izay tsy azo leferina teo anatin'ny fanaovana fanadinana baccalauréat tamin'izay fotoana raha natadiditsika. Eto izany dia tokony hoe handray lesona zany ny mpitondra fanjakana mba tsy amerina ny reny zavatra tsy nety reny intsony, zany hoe mba tokony ho entitra kokoa zany ao anatin'ity fitantanana manaraka ity. Izay ny faneho-kevitry ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa amin'ny mpanao politika sy ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Fa raha ny olom-pirenena dia maro no nametraka ny ahiainy amin'izao governemanta vaovao izao, izay tsy hitondra vokatra tsara sy mivantana amin'ny andavanandrom-piainana izy ireo. Ho ny faneho-kevitra samihafa tamin'ity androan'ity. Namafisin'ireo olom-pirenena ihany koa fa misy amin'ireo minisitra no tsy nahavaolana, saingy mbola tafaverina amin'ny toerany na nomena ministera hafa ihany koa raha ny hita nandritra n'izay fampafantarana an'ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta izay. Ny andro ny omaly. Maro amin'ireo vahoaka malagasy no gaga raha nahita ireo governemanta vaovao. Misy amin'izy ireo hoy izy ho tsy nahita vokatra tamin'ny fitondrana izay efa nisy teo aloha, nefa mbola tafiditra ao anatin'ity governemanta ity ihany. Saika naneho hevitra avokoa ireo olom-pirenena na teto Antananarivo na tany amin'ny faritra. Tsapotry izao le niteneniko hoe zavatra kely mba nampanahapotry izao le tao amin'ny ministry ny varotra sy ny indostria. Izy oa matsapa zany azonao. Jereo le bidim-barotra isaky ny pokotany samihafa. Misy ao ny sasany 150, ao ny 700, ao ny 800, ao ny 590. Dia io mivaova miakatsakatra isaky ny ora. Mbetika 700, mbetika 800, mbetika 500. Tsy voafehy zany izy. Zany zao rehefa nevitra mihitsy tsy le ministry mivarotra intsony tsosa io tsy nape kely io. Atria efa tao anatin'ny telo taona sy tapany sa herintaona mahery kely. Dia trano tsy nety mihitsy le bidim-bary io. Ka io zany mba ilaina mihitsy satria sosialim-bahoaka koa mba mijaly koa le vahoaka le bidim-bary. Zay mba zavatra teneniko hoe atao amboariny zala zany dia zavatra io ministre. Azo manokana io gouvernemanta vaovao io amiko aloha tsy ahitambokatra io. Fa teo ihany teo gouvernemanta tsy niraitra ny zavatra io. Fa gouvernemanta efa olona efa mampatapatatra tao ihany, niara-niasa tamin'ny tao ihany no naveriny ao amin'ny fitondrany gouvernemanta tsy kristian io. Tena nieritreritra hoe mba misy olom-baovao ary zavatra natagaga hatramin'izay niainako mbola tsy nahita ministra ka raha mpanaovana fiainana raha tamin'ity fitondrana andravely ty. Zany le izy le mpikambana sy eo dia efa eo e. Dia tsy fantatra aloha zany fa dia io nametrahany azy eo dia tsika rehetra miara-mahita hoe vitany ve le andraikitra ny mena sa tsy vita fa sarotra ny mamaritra hoe mety hampandroso ve. Fa dia eto antsika miara-mahita izay nataony fa fahasahiana aloha zany midirana. Izay eo tsy maintsy arahana ko inona moa natao fa dia zay zany ny anevitra ko aloha. Izay eo tsy maintsy arahana tsy afa manoatra aloha. Izay ny zava-misy amin'izao. Dia tsy fantatra izay ataony eo aloha raha tsy miasa nga izy hita izay marina aminy. Biany aloha zany aminah aloha zany amin'ny maha-olom-pirenena anahy dia maro be mihitsy ny zavatra eritseretiko hoe tsy mety tsy tafavoaka andreo io vinavina zay ho kasaindreo io. Ny koa hoe 20 taona zany nipetraka ministra. Raha tena nianatra izy ve dia 20 taona izy dia ho tonga any amin'izany plasy ministra zany. 4 taona zany izy niditra tao amin'ny fianarana tao amin'ny école nianarany. Dia 4 taona zany izy niafaka baka dia 4 taona nazahoany an'ilay baka plus 4. Amiko aloha zany ohatrany tsy dia mety ihany zany le fitondrandreo sy le fametsahandreo le gouvernemanta e. Amin'ny malagasy ana sy amin'ny matanora anahy za malagasy raisy reny fa marobe ny hitako zavatra tsy mety eo. Voalohany izy raha mavita izy manome asa ho an'ny tanora ho an'ny vahoaka malagasy dia manaiky afa mandroso ny firenena. Fa hatreto aloha ny firenena mbola tsisy fandrosoany mihitsy nandritra ny 5 taona izay rehany teo hoe mandroso ny firenena. Ny zavatra tokony tanjon'ireo voalohany zany re gouvernemanta reo ahoana ny fototra hanomezana asa ho an'ny tanora.
ahoana no analantsika ty délestage ty, ahoana no anomezana rano famatsiana rano amin'ny faritra rehetrarehetra fa na taoko arenge na ny pompe jeto arenge am'izao mijaly rano e. Tokony ifanatona zany ny ministère fitaterana sy ny collectif de coopérative resaka fitaterana no azoko resany de zay zany olana mba ahafana ahitana ny vahaolana ty zay zavatra zay de manahirana mpitaritra raha tsy resaka fotsiny zany eo andrano fasika zao de olana lehibe indrindra eto Mahajanga de blocage national io na RN4 io na RN6 fantatra hoe rovinany no amana zay olana zay fa fahitako azy azo atao ihany mana foana ny kolikoly fa ho hitantsika eo ny toy besaka be ny sehatra azo resana zay tontolon'ny corruption zay fa tsy ataoko fotsiny resaka konkorany amin'ny tafika sy ny sisa fa bon anjarany tsirairay ministère tsirairay mandray ny anjara tandrify aza de ho hitantsika eo hoe ahoana ny toy ny zareo tena hoe metra-pialana marina ve raha ohatra ka tsy mahavita ny asany araka ny tokony izy zareo. Saika niroso tamin'ny fifamindram-pitantanana izy io fa ministera tamin'ny ity androany ity ho an'ny teo anivony nisy ministera ny filaminam-bahoaka nisy nisy fanatsarana izay mila apetraka ho izy. Ao ny fiarovana ny olona maro efa amin'ny alalan'ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny raleta sy mifanarotana aranoko ny zaza tsy ampitaona. Eo ihany koa ny fanatsarana fikirakirana amin'ny fomba fanomezana amin'ny passeport malagasy sy mifametrahana toerana manokana ho an'ny fandaovam-bola amin'ny fahazahoana zany passeport zany. Ao ny fanafainganana fikirakirana fanadiadiana ho an'ireo olona iasa ny ivelany na ireo fikambanana vahiny maniry ny asa sy ampiasa vola eto Madagasikara. Ho amafisina araka izany ny fitantanana ifotony filaminam-bahoaka amin'ny fanokafana ireo fotodrafitrasa orona mifanaraka amin'izany. Ao ihany koa ny fampiarana amin'ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolikoly eto anivon'ny polisy firenena io le antsointsika hoe PILCC na ny politique interne de lutte contre la corruption. Loha izany manainga amin'ny polisy rehetra. Andrasan'ny maro ny asa izay ho ataony ity gouvernemanta vaovao ity raha toa ka anaja ny teny nomena avokoa. Anatin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy amin'ny mahavelively olona ny fahantrano ny malagasy ny fametrahany filoha. Ireo sekretera mpanjakana miisa 5 eo anatrehany eo anivony fiadidinan'ny Repoblika. Ho Gérard Andrialy Vaovao izay tale jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondrany amiraly Didier Ratsiraka. Nambarany fambola lavitrezaka ny fametrahana ny fitsinja ra-pahefana tena izy. Raha izao firafitry ny gouvernemanta izao, ireo sekretera mpanjakana vaovao ireo izay tsy antenaina hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy hitondra fampandrosoana eto Madagasikara ny fametrahany filoha ireo sekretera mpanjakana ary asa akaiky amin'ny fiadidinan'ny Repoblika amin'izao gouvernemanta vaovao izao, hoy Gérard Andrialy Vaovao, tale jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka ny fametrahana ny fitsinja ra-pahefana eto amin'ny firenena izay efa tsy hita soratra intsony raha ny fanazavana ary izao amafisin'ny mpitondra izao. Izy amin'izao fotoana izao mbola tsy fantatra ahoana ny firafitry ny fitondrany satria miteny fotsiny filoham-pirenena hoe izy secrétaire d'État ary maivana be ho zavatra olona folo ihany angamba izy izy. Anefa olona folo ve ohatrany hoe amin'ny souveraineté alimentaire olona folo ve dia avitany souveraineté alimentaire ny Madagasikara. Ny zavatra tsy fantatra zany ahoana ny fomba fiasany eo, ampiasan'le ministère ve izy sa tonga de miala amin'ny présidence le famahana ny olona tonga de makany amin'ny gouverneur. Nzay mbola tsy mazava daoly ane, mbola tsy mazava koa iza ny tantananareo secrétaire d'État folo reo, isy vice premier ministre ve tantananareo, isy directeur général de la présidence ve chargé de secrétaire d'État ny tantananareo, isy ministre d'État auprès de la présidence ve tatana zany ane mbola tsy mazava amitsika daoly. Raha tokana ena ny teti-bola mpanjakana natokana ho an'ireo ministera hafa na mitombona kosa ny teti-bola ho an'ny fiadidinan'ny Repoblika araka ny tatitra tamin'ny LFI 2024. Tsy azo inoana araka izany hitondrana fampandrosoana raha toka izao firafitry ny gouvernemanta izao ho hiatrany ny fanazavana. Lasana amin'ny présidence zany zao ny ady amin'ny fahantrana.
de normaly izy anyena ny administration'ny population mety ho izy ahko a tamin'ny nanjafetan'iny loi de finance iny misy efa ny prévoir nyity secrétaire d'état ho any aminy ty ka le izy de efa nafindrany tany aminy daholy a ny vola ikarakarana ny social-mbahoaka io a de miandry ny secrétaire d'état angamba zay vo hanao an'le izy de efa hitako azy satria zako hoe gaga hoe inona moa nataony vola be any amin'ny présidence za sy nanapo hoe ay ve izy secrétaire d'état any aminy de ho budgetny secrétaire d'état zany reo arak'izany ankoatran'ireo départementa ministérialy valo amby roapolo ametraka sekretera mpanjakana misa sivy anampiny gouvernementa ny filoham-pirenena ary ankina mivatana amin'ny fiadidinan'ny repoblika avokoa izy sivy ireo tsy mbola fantatra teto ireo olona isahana izany fa ny azo antoka efa endrika fiazonana sy fanangonana fahefana eo am-pialatanan'ny filoha ity fanapaki-hevitra ity raha ny fomba fijeran'ireo mpanara vaovao tsy tazana itsony ihany koa hatreto ilay veryrano rehefa manao tompomasiny asa sy andraikitra sahan'ireo sekretera mpanjakana ireo anefa dia tsapa fa aloky ny velyrano ny tsasatsasany amin'izy ireo fa antrano velyrano voalohany fa nomezana jiro na fahazavana velyrano faharoa fiahina ara-tsakafo velyrano fahasivy ary ny tanora velyrano fahasivy sy fahatelo amby folo nanaitra ihany koa ny antony anakinana ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny ady amin'ny fahantrana amin'izao fotoana izao ary mampametra-panontaniana ny hoe inona no natao tao anatin'izay 5 taona izay amin'ity fampitambarana fahefana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ity andrasana ny ho mety ho akon'izay amin'ny vahoaka dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny CNZV ao anaty doka fohy ny didim-panjakana mamaritra ny fanohizana ny asa ho an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izay andrasana amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fiatrehana ny fahavaratra eny amin'ireny faritra ivoreny ary ny areti-maso any majanga izay mbola mamely ankehitriny ampany amin'ny vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafary. Raikitra ny Zarakado ao amin'ny Telma. Zarakado miaraka amin'ny finday Telma anomanana no avy fihenam-bidy goavana amin'ny iFill Prime sy S Prime miampy bonus méga isurfena amin'ny fotoana rehetra. Ararotegnana mba tsy ho diso anjara. Hitanao eny amin'ny Telma Shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg. dia teo ny andohan'ny cotibera sy ny cotilé izay mbola akafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe nanakizikafo gotibera sy cotilé ankafizy le fahaiza-manao tsy manantsahala. Mamenina ny arabatra ny tongo-kilasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaity isantarantsika izay. Eo ampiandrasana ny didim-panjakana mamaritra ny fanohizana ny asa ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna rehetra. Manerina ny nosy amin'izao fotoana izao ity didim-panjakana ity izay ahafahan'ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pehefana miasa mandra-pisiny ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna vaovao. Nambafisin'ireo mpanao politika androany ahafany fotoana tahaka izao no isany mampirongatra ny kolikoly maro lafy eny anivon'ny commune Henri Florian. Mandalo fotoan-tsarotra ny commune rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao eo anatrehany ny fahatapera ny fitaom-piasan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Raha ny fantatra ny fanohizana ny asa mandraharaha irery ihany no iantsoroan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna amin'izao fotoana izao ary andrasany ihany koa taorian'ny fijeroan'ny gouvernement ny andro ny omaly ny fipetra ho raisiny fitondram-panjakana. Malohany io fahatapera ny fitaom-piasana io mampirongatra ny kolikoly eo anivon'ny commune ny fahatapera ny fitaom-piasana tahaka izao raha ny nambaran'ireo mpanao politika. Ary aminay ny ataoko hoe période transitoire ohatr'izao na misy PDS atsanganena hoe mamevana ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna zavatra ohatr'izao rehefa tsisy olom-boafidy rehefa tsisy olona manara voatendry araka ny lalàna dia mamevana ny kolikoly sy ny zavatra tsy mandeha araka ny lohan'ny be da be ka tokony maika mihitsy zany ny fitondram-panjakana hijery akaiky nyo ataoko hoe toejara eo anivon'ny commune maneran'i Madagasikara io volana martsa raha tsy diso zay ny sifindresaka na volana ahoana ny pepetra raisin'ny fitondram-panjakana
manoloana an'izay satria araka lalàna koa moa dia tsy maintsy ny gouvernementa no valide an'izay tolokevitra avy any amin'ny CENI izay ka mba tsy hisavoritany fiainam-pirenena satria ao anatin'izany 3 volana izany raha ataoko hoe fikorotanana amin'ny resaka tsy zavatra tsy manjary ny kolokolo sy ny zavatra be da be manimba firenena be zany fa hitantsika teto amin'ny firenena angefa ataoko hoe raha tsy ilaza fotsiny ireo Antananarivo sy ny any amin'ny zavatra fa ao anatin'ny période transitoire zao ahavitana kolokolo be varotra tany commune manao zavatra tsy manara-dalàna ary tena mamotika firenena fa tokony jeren'ny fitondram-panjakana malaky dia malaky raha tena ho any amin'ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso mariny. Tsy hisy an'izany Madagasikara tsy maintsy mandroso izany raha toka tsy manana olom-boafidy ara-dalàna ny fotony ary ny raha nirehetra nahita ihany koa fa maro ireo commune no tsy manana be ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna tao anatin'izay efa tona izay. Ataoko hoe mandavo alohan'ny filoha Anjy Rajoelina iny nisy ireo ataoko hoe commune maro tsy nanana maire satria ataoko hoe nisy tsy fanarahan-dalàna na contentieux na ohatr'izany ny tany amin'ny commune ohatra hoe Nosy sy haiko nisy commune roapolo teo ngamba raha tsy diso tsy nanana maire nandritra an'iny mandat iny dia tsisy nijery an'izany fa natao nandeha teny fotsiny dia mahagaga mihitsy ny zavatra ohatr'izany. Ny teny filamatsy ny filoham-pirenena amin'izao moa dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Aminay aloha raha hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izany tsy vita amin'ny vava fotsiny izany fa mila olom-boafidy any fotony ka raha ireo olom-boafidy any fotony tahaka ny teneniko teo hoe misy commune tsy manana maire olom-boafidy sarotra be ny ampandroso any Madagasikara raha izany ny lalan-tsaina itondrana Madagasikara. Fa raha tena tiana handroso izany Madagasikara satria samy maniry an'izany daholo tsika mila olom-boafidy any fotony manana vina politika mazava, manana politika hoentina miatrika ny zava-misy iainana. Tokony ezahany mpitondra fanjakana ny fomba rehetra hanatanterana ny fifidianana communaly ny fifidianana iny fotony izay tokony niaraka nandeha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena faranteo iny andrasana araka izany ny fepetra ho raisin'ny mpitondra fanjakana manoloana ity fahatapera ny fotoam-piasany be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ity. Pejin'ny toe-karena vetivety manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tokony anitsiana ny afetram-bidy farany ambany amin'ny fanondranana ny vokatra renan-kibon'ny tany ny ampisihatra eo anivon'ny fomana ny fédération des opérateurs miniers malagasy ankoatra ny famoahana ny didy fampiarana ny lalàna ifezana sehatra ny renan-kibon'ny tany amin'izao fotoana izao zava-dehibe io ahafahana mandrarasa mivarotra ny vokatra renan-kibon'ny tany araka ny tokony ho izy indrindra eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy mahakasika ny fandraharana sy ny famarotana ny vokatra renan-kibon'ny tany indrindra eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena intsony ny fetram-bidy farany ambany ampiasaina amin'izao fotoana izao raha enim-bolana hatramin'ny herintaona ny firosona amin'izay ny taona 2 no nanitsiany izany farany ka mivadika sakana ho an'ny fandraharana ny vokatra renan-kibon'ny tany. Tsena tsinona tsy mitovy ny tamin'ny 5 taona, ny tamin'ny 2 taona, ny tamin'ny herintaona sy tapany lasa sy ny amin'izao fotoana izao. Raha iteny fotsiny ohatra zao mahakasika ny resaka ohatra hoe ny prix-ana substance ahitana lithium dia izany zao nahitana somary fidinana kely satria misy production any Brésil, misy production any Argentine amin'izao fotoana izao izay manana kalitao lavitra noho ny avy aty amintsika. Raha nandinikinareo nisy fotoana teto amintsika niazakazaka be izy io. Ny lipidolita ny rehetrarehetra naondrana teto amintsika niazakazaka be. Izao somary mifraina ilay satria anisan'ny sakana anankiray ny raha tsy teny efa tsy io zany ny io valeur marchande io. Dia lasa les produits no tsy afaka tsy vendable satria manjary lasa sarotra manao an'ilay raha patrimoine de devise ao anatiny. Ankoatra io miombon-kevitra amin'ireo mpandraharaha renan-kibon'ny tany mivondrana anaty fikambanana na vovonana samihafa ihany koa ny fédération des opérateurs miniers malagasy amin'ny tokony hanafanganana ny famoahana ny décret d'application ny code minier. Voatazona amin'ny toerana io minisitra na molavola ny lalàna ka tsy tokony hisy intsony ny ampitarazoka amin'ny famoahana ny didy fampiarany. Farany resaka fahazon-dalana hitrandraka izay niato hatramin'ny taona 14 raha toka efa maherin'ny 4 ny fangatahana fahazon-dalana hitrandraka vaovao sy ny fanavaozana mihitsika eo anivon'ny BCMM na ny Brown kadastra momba ny renan-kibon'ny tany ito Madagasikara.
fataorian'ilay orany kija tao Ambatondrazaka omaly mamotaka tsy azo aleny lalana ao Manakambola 2 kilometatra tsy hidirana na Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Fiara maro mampitohy any Antananarivo sy Ambatondrazaka ary Toamasina sy Ambatondrazaka no nitsoka tao an-toerana vokatra izany alina antony anaovan'ireo mpamily sy ireo mpampiasa ny lalana. Antsoava amin'ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ny fanamboaran'ity lalana ity amin'izao fotoana izao. Daniela Mino Arso. Araka izao hita amin'ny sary izao, fijaliana rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra tahaka izao ny fandalovan'ireo fiara tsy niponina eo Manakambola 2 kilometatra tsititra n'Ambatondrazaka. Omaly alina izao, vokatry ny orany kitra, fiara maro mampitohy any Antananarivo Ambatondrazaka, Toamasina Ambatondrazaka no nietsika tanteraka tao an-toerana. Mamotaka ny lalana, antony anaovan'ireo mpampiasa lalana sy ireo mponina ao an-toerana Antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ny fanamboarana ity lalana ity. Etaetanay amin'ny ty lalana Manakambola ity zany tokony jeren'ny mpanjakana akaiky dia akaiky misy ty fa manalakaraka an'le tanàna hoe Ambatondrazaka. Fa hiditra Ambatondrazaka ndray dia vosimba le lalana. Ny etsy ambony eto zao fa misy amin'ny sapanany Sila eo salatsy andrara sapanany tribunaly eo amin'ny akaiky ny hôpitaly efa potika mitsy le lalana. Nefa rein 44 vita tsara ny efa hiditra vila le lalana vosimba. Eto zao dia efa mitrenina daholo nanomboka tamin'ny 10 maraina zay ny tonga hatreto mbola tsy afaka foana. Isa-taona zany izy dia ohatry zao foana. Ohatry zao foana le orana nefa ilaina amin'ny fambolena izy vao avy iray mandeha dia efa simba ny lalana. Ka tokony jerena akaiky dia akaiky mihitsy le izy fa mijaly izay vahoaka. Jeivina, efa ny maro no tsy nisy fanamboarana ity lalana ao Manakambola ity, nateo aza ny fitaranana nataon'ireo mpampiasa lalana. Vaovao ny kolotsaina tsy nanisy fankalazana ny andro nasionaly ho an'ny kabary teo anivo ministeran'ny kolotsaina tamin'ity taona ity. Ireo mpikabary nanatsiaro ho adino aza ireto farany voatery. Nanao mamaika ny fanomanana amin'ny fankalazana ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara. Antony mazava-dehibe sy manandanja ny kabary amin'ny fiainana andavanandro indrindra ihany koa ny soatoafana malagasy. Ao anatin'izay lehilahy Anetson. Telo taona nifanisa izay nanao ny fankalazana ny andro nasional ny kabary ireo mpikambana apikabary teto Madagasikara na tsy nanao sy ny karakara izany fankalazana izany aza ny teo anivo ny ministera ny kolotsaina izay hampiay azy ireo tamin'ity taona ity. Ny teo anivo ny federasion ny apikabary ny teny sy ny soratra no nanao ny fikarakarana maimaika ary hanambarany fa tsy maintsy irosona ny fankalazana ny andro nasional ny kabary. Misy ny olana lalovany ny seritry ny kabary ny fanazavana atrany. Maintsy misy olana ary ny olana dia misy ny vahaolana tsy maintsy misy. Ny kabary ho an'ny teo aloha zao dia isan'ny napetraka ny olona hoe rehefa tsy mahay mikabary ny olona dia asiana vavaka kely sy hira kely fivavahana kristianina io. Dia izay ny atao hoe raha kristianina dia tsotsorina ohatr'izay ny kabary. Dia vita ny fanambadiana fa ny vahaolana dia efa miorina isaky ny toerana maro ny fampianarana kabary. Eto zany zao dia misy 30 fikambanana no fikambanana manatrika izao hetsika izao eto amin'ity ivotoerana ity. Izay vahaolana lehibe ho an'ny fahaifa amin'ny kabary, fahaiza amin'ny kabary, fampianarana kabary, fampiainana ao anatin'ny kabary. Zava-dehibe ary ilaina amin'ny fiainana andavanandro indrindra amin'ny fiainana zanak'olombelona ny kabary ny fanazavana. Kabary zay natao hoe fiainana satria voalatsaka eto ambonin'ny tany ny zaza iray dia mitomany zay no zavatra ataony voalohany ary aorian'ny falatsahany dia miazakazaka ny manodidina miarahaba fa tera-bao lay reny velon-jaza. Eo dia efa manomboka ny kabary fiarabana tera-bao. Mety haharitra 100 taona ny olona ray vao maty fa melohan'ny elan'ny mpandeviny eo ambony fasana aniny zaza tera-bao iny mbola kabary koa ny andravanina mpandeviny eo amin'ny fasany ilavenana iny. Ny ao anelanelan'izay rehetrarehetra zay na karatsiana na kafaliana ohatra hoe marary na tsy salama ao anatin'izay koa ny fahasoavana takany hoe nahazo vady eny hatramin'ny sehatry ny ara-pinoana aza dia iainan'iny olona iny amin'ny kabary. Fa eo amin'ny sehatry ny fitantanany raharam-panjakana na ny raharam-pirenena raha atao hoe niatrika zava-dehibe ny firenena malagasy dia izao tsy misy zavatra mandeha, tsy misy zavatra miampita raha tsy misy kabary amin'ny fiainana malagasy.
Ivitoerana misa telo no nanaovana ny fankalazana tamin'ity androany ity ka isan'izany ny teo amin'ny IKM sy ny teny amin'ny trampokon'olona teny Analakely. Fiatrehana ny fahavaratra hitana rano miandrona ny ankamaroany ireo faritra iva eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana izao. Anton'izany orom-ponina ny fahatsetsena ny lakan-drano izay anaovany reto farany antsoava amin'ireo tompon'andraikitra hijerena izany anatin'ny fotoana fohy isorohana ny fiakaran-drano indrindra ao anatin'izao fotoana ny arotsakoran'izao Daniela Mino Arso. Mitepitepy sahiran-tsaina rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra tahaka izao ny ankamaroan'ireo mponina lasibatra ny fiakaran-drano any amin'ny faritra iva. Ho an'ireto tokantrano Tetsakazo Manga Atsimo sy Ankasina ireto izao efa manamorona ny varavarana sy ny vodi-rindrin'izy ireo ny rano amin'izao fotoana taorian'ireny rotsakorana ireny. Ny ankamaroan'ireto farany izay saika tsy afa-manoatra fa tsy maintsy miaritra izay vokatry ny fiakaran'ny rano eo. Tondraka be mihitsy ny rano. Dia difitra mitsofoka makaty aiza fa zany hoe fa io aloha zava-misy dia zay. Misy foana isa-taona e. Mandandanana eo ihany. Miaritra eto fa sady mivaribatra eto moa dia tsy maintsy miafy eto ihany aloha. Tsy misy mihitsy e. Tonga dia miditra fotsiny rano fa tsisy azo atao mihitsy. Ety Akazo Manga zao raha vao avy aloha ny orana dia tsetrin'ny rano mihitsy ty lalana kanal kelinay amin'ity lalana ambany ity satria miakatra le rano atao amin'ity daly ity tsy mandeha le kanal. Dia raha avy ny orana dia mitohaka eto amin'ity lalana ity le orana dia tsy nany andanan'ilay olona raha mijaly be. Zao hitanareo zao mbola ambangivanginy fotsiny fa tsy avy tsony ny orana fa raha avy ny orana mirobo-drano be. Mihodina ary daholo ny olona. Miainana amin'ilay rano aloha fa iainany aty le fa avy aty tsika mipetraka dia tsy afa-manoatra fa raha avy ny orana dia manala kiraro mandra-pahatonga aty amin'ny arabe. Ny aty aminay rehefa fahavaratra rano be mihitsy sady tsy mba kelikely fa tonga dia tafiditra be any an-trano. Ny aty aminay koa ambanimbany le toerana dia be rano be. Ny iainany amin'izay isa-taona miala izay tsy mipetraka ety fa mandeha mifindra any amin'ny havanay ihany. Atao ambonimbony daholo ny entana dia izay entana zaka ihany no entana dia tsy maka ety izay. Rehefa ridritra ny rano izay vao miverina. Isan'ny mampiakatra ny rano rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra tahaka izao ny fahatsetsena ny lakan-drano ireo mponina. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fisian'ny fanadiovana ireo tatatra na efa mandray anjara amin'izay tokony aloha enanivo ny fokotany azy ireo mponina. Le tatana tsetsina zany zao le fanadiovana zany zao tsy ampy amin'ity le kanal aminay ity satria le RFD vitsy miasa moa le fako tsetsina koa le kanal. Dia tsy mandeha le rano moa sor zay mitohana le ary ambony ary amin'ny dalina ary dia tsy mipolisy makany le rano fa mijanona mitomby eto. Le kanal zany tsetsina daholo le kanalinay tamin'ity dia zay mampijaly be an'ity zay ny tena marina. Ny antso avy ataonay aloha amin'izao miangavy mihitsy zay amin'ny nino izy teo ministeran'ny anina fa mijaly be dia mbo ampiakarina mihitsy ary ty lalana ity tena izy mitovy niveau amin'ny sekalinina iny izy ny tena izy dia le rano makaty tsy mivarina makaty tsony dia le dalina le mitsetsina ary ambony ary amin'ny arabe ary zany mila sokafana dia manary ty rano ty. Zay ny olany. Raha avy mihitsy zany le orana dia tsetsiny ty tapany tsatsan'ny rano ty lalana kely ty dia mijaly be. Manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ireo lakan-drano tsentsina sy ireo foto-drafitr'asa ahafahana mampandeha ny rano ireo mponina isorohana ny mety ho fiakaran-drano. Fa mbola mianako mahajanga ny valon'areti-maso conjonctivite bactérienne amin'izao fotoana izao. Ifezana ny fiparitahan'ny aingana nisy ny fanentanana nataon'ireo mpanazava tamina tokantrano maro tao amin'ny fokotany Antanamalandy. Anja Robert Kolomajanga. Akoatra ny fametrahana bidon sy savony fanasana tanana teo anivon'ny bureau ny fokotany Antanamalandy dia tokantrano manodidina ny 20 no vita fanentanana mikasika ny fiarovana amin'ny valon'areti-maso conjonctivite bactérienne tao amin'ny fokotany Antanamalandy ny farany herinandro teo. Etsika firotsahana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny afipartany ho an'ireo mpanazava. Defa zara-dehilahy izay tena amin'ny fokotany dia nitety tokantrano izay manentana ny mpiarabelona nasa tanana amin'ny rano sy savony dia tandrona koa tsy posposoka maso sy sakafo ara-pahasalamana manao izao valanaretina izao dia nitety tokantrano
maromaro zay amin'izany rehetrarehetra za manentana ny mpanazava rehetra ny skoto rehetra ihany koa entanina mba hidina itsika nentana mpiarabelona amintsika manoloana izao valanareto maso zao mitondra anjara-bitsika satria tsika manana didy eo amin'ny fiarahamonina dia ndao isika hiaraka hiara-entana anentana ny mpiarabelona amintsika hisoroka ny valanareto maso tsy hijanona eo anivony fokotany antany malandy any ity etsika fanentanana ataon'ireto mpanazava avy ao anivony fiangonana FJK M, METM, FLM sy ny fiangonana anglikana eto Mahajanga ireto fa hitohy amin'ny fokotany hafa mandrafitra ny distrika ny Mahajanga voalohany. Ny tanjona dia ny anajanonana ny rojo-pifindrany ity valana reti-maso ity amin'ny alalan'ny fanasana tanana amin'ny savony matetika ny conjonctivite bactérienne izay efa mihitatra amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara saingy eto Mahajanga dia mbola ahitana olona maro voan'izany. Maresaka irasan'ny pirenena tsy niditra firy ny avy vola réunion ilay rivodoza Belalina nakasika ity nosy ity nanomboka omaly alahady. Raha tany amin'ny ilany avaratra no ndirany namakivaky morontsiraka avaratra sy atsinanana. Mialohan'ny voany an'la réunion ny rivodoza ny tolakandro teo nahazo lazaina ho maivana tsy araka ny tombana aza ny rivodoza araka izany. Maheriny 3 alina sy 1 hetsy ireo tokantrano tsy misitraka herinaratra sy rano amin'izao fotoana izao. Teboko izay mitaky vahaolana maika ho ireo mponina any an-toerana ankehitriny. Dia izay ihany koa no antsika mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao. Nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay 1:20 minitra izay ny sampana fampahalalam-baovao. Mamy fotoana anao raha mpitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.